na manoatra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fetalavitry ny MPS amin'ity ariva ity arabaina manokana ihany koa ny malagasy rehetra nahatratra ity asaramatra ho amin'ny taona 13 sy 14 ity no sady manasana ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. 720 isanjaton'ny malagasy tsy matsiaro ho voaro ary matahotra ny voatafika ao an-tranony na ao an-tanànany araka ny fanadidina nataony afrobarometra. Tsy latsaky ny 3,000 ireo miaramila zandary ary polisy nandray anjara tamin'ny matso tamin'ity androany ity ankoatra ireo fitaovana maro na antanety na an-dranomasina na anabakabaka na rantranty tetsy amin'ny kianjan'ny baren'ny Madagasikara etsy Mahamasina androany. Atao zary lasa sary siseho ivelany sisa fa tsy hita miantraika eny amin'ny fiarahamonina ny fisindreo fitaovam-piadiana ireo hoy ny fanao-kevitry ny olom-pirenena sendra ny Ando Miaratiana sy Manorandre Malala. Samy talanjona ny rehetra androany raha nahita ny matso lehibe tetsy amin'ny kianja bareny Mahamasina tamin'ity andro ny 20 jona ity izay natokana ihany koa ankalazana ny fetin'ny foloalindahy malagasy ankoatra ny fahatsiarovana ny fiverenany fahaleovantena ny Madagasikara. Samy nahita maso ny rehetra fa manan-karena fitaovam-piadiana ny mpitandro filaminana. Manana olona betsaka ihany koa kanefa atao nofo sy sary ivelany fotsiny izany vao tafavoaka ny kianja manoloana ireo trangana tsy fandriam-pahalemana eto amintsika izay mampiteny mona. Tsy mipaka amin'ny fiainana andavanandro ny asan'ny mpitandro ny filaminana fa lasa natao hiaro vondron'olona sy hanao herim-pamoretana sisa. Fomba fotsiny izany ny fisian'ny miaramila sy ny zandarma fa ny tena marina tsisy zavatra voariny raha tsy mifanandrify aminy. Izay mifanandrify aminy ihany voaro fa tsy mifanandrify aminy aloha izany dia mazava ho azy fa tsy voary mihitsy ny olona. Aiza ilay moto, aiza ilay tomobile fa izay mifanandrify aminy dia iny izany no tratra. Dia lasa ohatran'ny hoe sary fotsiny natao hoe manana mpitandro ny filaminana antsika fa amin'ny fiainam-bahoaka aty avelany izany dia ohatran'ny hoe nakaiza mpitandro ny filaminana. Ilay fitaovana aty ireny aloha izany tsisy asany aty avelany, tsisy asany mihitsy. Tafika be dia be raky nasety zao tokony tsy dia hisy firy ny hoe fandriana moa izany fandriam-pahalema nefa ilay izy ohatra mitombo isanandro satria amin'ilay olona tsy manana azy. Mpitandro ny filaminana betsaka amin'ny amintsika fa ny mafia sy tsy mafia an'ilay izy izany no ohatran'ny hoe hitako amin'izao. Tokony tsy hisy tsony izany ny mpangalatra ny ohatran'izany raha araka fijerevako an'ireny miaramila atao ireny zandarma ireny. Fitaovana lazainy fa hoe misy nefa tsy fantako izay fitaovana hoe iny fa ireny ilay fitaovana entin'ny zareo ireny dia ireny ihany no hitako taoko. Ka izay ho aho zao tokony mbola hoe tsy isan'izany hoe an'izany tsony raha diliana amin'izy be da be ireny satria be loatra ilay izy nefa ilay zavatra ohatran'ny hoe contraire izany ilay izy raha diliana amin'ilay fahabetsahan'ilay mpitandro filaminana. Mila vahaolana maritra sy matipaika ny malagasy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay tena mahazo vahana na ny antsaha na ny tanety na ambanivohitra na andrenivohitra. Mba tsy hisy ho ivelany fotsiny izany fa hisy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ho tandroka aro ny voziny, hitandro ny filaminana ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Arak'izany dia totosa ny maraina teo ny fanamariana ny fankalazana fa 13 taona niverenan'ny fahaleovantena Madagasikara sy ny fetin'ny foloalindahy malagasy. Ankoatra ny tsy ferindrana teo amin'ny fandaminana teny ivelan'ny kianja nampametram-panontaniana maro ihany koa ny antony tsy nandraisan'ny mpitandro filaminana avy amin'ny vondron-tafiky ny FAZSOI avy atsy amin'ny Nosy sy La Réunion. Mbola Ando Miaratiana sy Manorandre Malala hatrany. 20 jona 1700 20 jona 13 feno 13 taona katrika androany ny fahatsiarovana ny niverenany fahaleovantena ny Madagasikara. Toy ny fanao isan-taona mariana amin'ny alalan'ny matso lehibe ataon'ny foloalindahy malagasy izany amin'ny mahandro natokana ho azy ireo ihany koa ary faranana amin'ny fety samihafa. Efa samy nanomana hiatrehan'ny izany ny rehetra amin'ny mafetin'ny malagasy azy. Ho an'ireo sendranay zaraza misy fety tsy andoavam-bola tahaka izao anariana 10 manoloana ny ady hatrehany isan'andro. Efa voafitaka tamin'ireo fampanantenana samihafa
fa mbola voafitaka ihany koa fa ay ny filohampirenena tsy malagasy intsony. Nefa leo any an-trano aloha tena marina satria ao an-trano tsy fisina tsy fampiana dia za raha mba misy tselana rena dia tsy dia tena le maso loatra ny tena maresy lahatra an'le olona zany hoe mba miala an'le olanao anatiny. Boka aloha tena hita hoe matsiaro mijaly tena matsiaro mijaly ny olona tena le izy zany tena hoe raha hoe azo hoe ananofina zao ohatra ny hoe filoham-pirenena ny teny tamintsika hoe amena asa be dia be ny tanora nefa le asa aloha dia hatreto mbola tsisy mahatsiaro voafitaka mihitsy aloha le olona satria izay aloha dia tao anisan'ny mihitsy ary tena tao anisan'ny fitondrana hoe niaro fitondrana sy nanoana azy nefa le izy tena diso fanantena le olona zany efa leo an'le fiainany dia hoe zara raha misy zavatra ohatran'izao gratuit dia mba mahitany hoe maty zany satria zava-dehibe amin'ny vahoaka zany hoe mahita maty dia alohan'ny olona miala voly aty ohatrany hoe voafitaka koa le olona hoe ve ty filo mitondra tsika ty ka olona tsy malagasy pura fa olona mitondra zo avy any ivelany dia miandro fifidianana antsika dia hita mitohiny atizerana sy fimenomenomana ho an'ireo tsy tafiditra ny fandaminana samihafa napetraka izay tsy nandeharaka ny tokony ho izy tsy ny matso tsy ny filoham-pirenena fa feto ny natongavana saingy maro ireo tsy tafiditra ka voatery ny verimaina ary nijanona teny ivelany. Okandray zay zany tenenina hoe fetim-pirenena malagasy nefa zay tsy afaka miditra zao dia tsy haina hoe inona ny atao malahelo zay dia inona ny atao fa mavezivezy zay dia mihodina makatsy makaroa dia tsy haina nefa sarotra tokony mba miala voly ny vahoaka malagasy fety ny atondehanay rehetrarehetra ny zafikely sy ny zanaka. Le polisy zany mampiomehy be zay tena mavela eo le vahoaka fa tsy hoe atao zesta positeo dia mijaly jereo ngereo olona reo azo drôle dia mba jereko maty za tsy mitafitaka be hoe zay maty zay dia avoaka makato manantena be zay mba ho tafiditsy nefa avoaka makatindray dia makaza zany misy an'le latsa be ela be tatsy zany hoe dia mba za efa tsy fidianareo tsony fa mampijaly majinika alana le olona vezivezy hoe makary manina tenena hoe mandoa vola dia vita. Vatana miaramila miisa 423 nandray anjara tamin'ny matso 9 jona 2020 ity nahitana vehivavy 400 nandeha nitongotra ny 27 tamin'ireo 27 nandeha fiarakodia ary 5 nandeha kodiaran-droa nisy fiaramanidina 4 sy angidim-by 2 ankoatr'ireo mpitandro filamenana malagasy telotonta anisan'ireo efa niatrika fanazarantena ka tokony nandray anjara tamin'ity matso ity ny avy amin'ny vondrotafika avy eo amin'ny Fasoy avy atsy La Réunion saingy tsy nipoitra tamin'ny ora farany izy ireo trangy izay nampametra-panontaniana ny maro ny antony tsy nandraisan'izy ireo anjara tampoka teo na nisy ifandraisany tamin'ireo fanakianana sy resabe manodidina ny ifandraisan'izy ireo anjara tao anatin'ny tamazotra antserasera tsy raha ny loharano-baovao kosa dia fantatra fa nisorina tamin'ny ora farany tsy ho isan'ireo mpandry anjara izy ireo no nitsindry avy amin'ny manam-pahefana maromaro. Mahakasika ny fiatrehana ny fety izay hatrany izay fantatra fa dia mitombo ny olona mitady vola amin'ny alalan'ny varotra rehefa fety tahaka izao tsy vitsy ihany koa nefa ireo manohy ny asa fitadiavana vokatry ny fahasaranana amin'ny andavanandrom-piainana mbola vola mivoaka afara teo ihany koa matsy raha mbola fety ka dia tsy maintsy ampandeferina izany andomiaratiana sy manora indray malala fety ny andro samy nanao izay nampifalifaly azy ny rehetra vagivava nefa ny ankamaroan'ny olona fa tsy mba tahaky ny fety rehetra ity indray mitoraka ity vokatry ny fahasahiranana lalipaky eo amin'ny tokantrano miaina ny vola avoaka na sakafo zany na ny vola tokana ho any ankizy hividianana kilalao sy ny sisa misy ireo tena tsy afa-manoatra tsy maintsy mitady vola tsy maintsy ampandeferina ny fety ny ato fitadiavana an-tsena mba fanararotana zany eto amin'le fety ohatran'izao mba narotana an-tsena satria rehefa andavanandro dia misy ny tsena dia izay mahatonga anay izao vao mba mitady kely zay rehefa tapitra ny fety vao manao fety zay satria izay zao mitady vola aloha tsy maintsy mitady voana fety ary ny andro tsy dia vidiny amintsika zany le ohatry izao fa tsy maintsy mitaditady kely foa manora le amin'izao moa zany le fiainana amin'izao fa zany hoe tsy hita tsony izay tena manina nisy dia tsy maintsy teo zay misy nandoaka ohatra izao fa tary ambany tary dia nisy nandoaka nakaty dia mandehandeha be zany zay nefa zay tsy manam-bola zany matoa zay mivarotra zany dia fa tamin'ny tiromay zany zay fa to dia nikarakasy taminy
tamin'ny ena tonga ty anosy telo zany zay varateny dia ny roa olona dia aveziveziny olona eo vokatsy le tsy le vola dia tsy maintsy mitady entan'olona tsy maintsy very somany koa rehefa tsy alaina fotsiny monko re mokany fitadiavam-bola somary manahirana kely sakorokoroka ny manam-pahefana sy ny isan-karazany tsy dia afaka valapatra loatra fitadiavam-bola eo an'le fahasahiranana tsy fananana ny ankizy maintsy mihinan-kanina nefa ny fitadiavana manahirana kely nandefitra kely ny fety izany fa ny ankizy moa izao mba afaka mandehandeha manao fety kely hafa ny ray aman-dreny-mpianakaviana tsy maintsy hoe mitady izay mahasoa sakafo eo an-daniny ny ofatrasy ny isan-karazany tsy maintsy zavona. Hita taratra amin'ny fety tahaka izao ny elanelany eo amin'ny mpanana sy ny manitra. Betsaka ireo olona manao fitadiavam-bola hafa amenonona sy anampiana ny vola miditra ao an-tokantrano. Misy ireo misehatra amin'ny fakana sary, ny fampilalaovana ny ankizy sy ny varotra samihafa toy ny kilalao ary ny hani-masaka izay tena betsaka. Manaprova izany rehetra izany fa vola ny mamaika ny olona analana fahasahiranana. Tsy hita taratra izay tena vahaolana maharitra atolotry ny fitondram-panjakana ankoatry ny fampanantenana, anka samy manao izay avelona azy ataka ireny tsy misy pia ireny ankamaroan'ny olona. Fa tsy diso anjara tamin'ny fanamarihana ny andron'ny 4 Jona niponina atao amin'ny commune ao Akadimanga ho fanamarihana ny fetim-pirenena ihany koa dia nitolorana fanomezana ireo zokiolona. Voaresaka ihany koa ny mahakasika ny fifidianana nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ireo olo manakaja atao anatin'ity commune ity. Angom-baovao ny Germain Menjanary sy mbola afa-tsara. Sambatra ny firenena manana ani Jehova ho Andriamanitra no tenin'Andriamanitra nentin'ny mpitandrina nakana fampianarana ho an'ny fanombohan'ny lanonana 4 Jona teto Ankadimanga. Na mahantra aza ny firenena ankehitriny dia afaka ny ho sambatra raha toka manaraka ny toromarik'Andriamanitra manomboka amin'ireo mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka. Andetsa velantsika ho tahaka ny teny mandatsantsika ny tenenana hoe sambatra ditandrazantsika ity. Vavaka ataontsika trany rehefa mihirahira pirenentsika isika ny mba maniry ny Madagasikara ho sambatra. Fa tena afaka ho sambatra ny firenena misy antsika. Na tenenina foana aza hoe mahandry isika vahoaka malagasy, afaka ny ho sambatra isika vahoaka malagasy. Rehefa manaiky ny tadalana omen'ny tompo ho antsika vahoaka. Ary izany mihitsy niverenana. Ansaramanitra, niverena ny faleovantena, ny tena mahafaly hoy ny ben'ny tanàna dia ny fahitana ireo zokiolona mbola velonaina. Na dia eo aza ny fahasahiranana mahazo ny malagasy ankehitriny. Raha miteny antsika hoe faly, tsy ny fatapahana jiro isan'andro no mahafaly ahy. Raha miteny antsika hoe faly, tsy ny fijaliana mafy mahazo ny fiainantsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao izay mitraika ny vatana eto amin'ny commune Akadimanga no mahafaly ahy. Raha miteny hoe faly tsy ny fahaverezan'ny volamena ny tsopotry Madagasikara isan'andro mandeha mivoaka ny ivelany any no mahafaly ahy. Fa ny fahitako anareo hoe mbola manana ray aman-dreny mahery ny 70 taona miisa 900 eto amin'ny commune Akadimanga. Tena zava-dehibe ary tena mahafaly. Dia hoe fifaliana fa nahatratra ary mankalaza ny fitsingerenan'ilay fahazona ny fahaleovantena dia tena hoe fahafahana ho an'ny Madagasikara. Tsy teny antsika androany hoe tena afaka ve sa tsika sa mody afaka, tsika rehetra malala an'izany ary tsika rehetra maharaka tsara ny vaovao misy amin'izao fotoana izao dia samy mijery izay zava-marina entsika. Satria moa izay no mahampitarika ny teny eto dia tsy atao tompotrano miona ny vahoaka eto Akadimanga fa miezaka isan'andro mampafantatra anareo ny vaovao sy ny zava-misy eto. Nitodika tany amin'ny fifidianana ho avy kosa ny afatry ny lehibe ny boriboritany na ny délégué d'arrondissement eo ampelantanan'ny malagasy ny fahafana anafaka ny firenena ankehitriny. Ary eo amin'izay mihitsy no hitodiako kely aminareo. Manana zo ianareo amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ahafahanareo mba tsy ho very zo amin'ny fifidianana. Tsy miteny hoe iza no fidina sy ny karazany fa hoe lay zo anareo andehanana mifidy aza arina. Rehefa tonga ny fotoanan'ny fifidianana, raha amin'izay nareo vao manapa-kevitra hoe hifidy kanefa tsy ao anaty lisitra dia very le zo izay ananantsika amin'ny fahazahoana fahaleovantena. Dia manentana antsika mbola manana feim-potoana hatramin'ny 9 ny volana Jolay
any amin'ny fokotany manatona ny fokotany dia manatona ny hatrany fahenina amin'ny volana jolay dia ilo fempotona eo dia very le zoantsika ny safidiny lafa no hitatana amin'ny fiainanao dia mampalahelo zany fa manjary very ny zo sy ny andraikitra eo anatin'ny firenena. Ankoatry ny fahatsiarovana ireo zokiolona dia nozaraina ireo loka ho an'ny nandray anjara tamin'ny fifaninanana toy ny azakazaka sy ny maro hafa. Teo ihany koa ny fizarana nofokena amin'ny tampihavanana. Fa tokony ijoro amin'ny mahamalagasy azy ny malagasy ho an'ny commune Arasora dia tsy fety fotsiny ny androny 20 Jona fa fanabeazana ho an'ny olom-pirenena ihany koa. Ny avaka kely moa ny nanamariana ny datiny 20 Jona teny antoerana. Germain Menjanary sy mbola afa-tsara. Wadana Romania! Força zay tatara zao anty voalohany zao. Tatara voasana eo zao. Tatara anankiray na tray lohateny manambara manao hoe na dia olona azy ianao dia aniny eo. Avelika ilay mandeha. Na dia olona azy ianao dia aniny eo. Eo natao karamapira. Rehefa mety dia mety fa matsapa. Ira gasy goavana izay mirakitra vakodrazana malagasy no nentin'ny commune Alasoro mba ampialana voly ireo mponina eny an-toerana ho an'ny datiny androany. Manahiran-tsaina hoy ny ben'ny tanàna ny mahita malagasy mizaka zom-pirenena hafa ka ny mba andrisiana ny vahoaka ity ny mamalagasy azy no anton'izao hetsika izao. Tsy fety fotsiny ihany fa fanabeazana ho an'ny vahoaka ihany koa. Amin'ny asaramanitra tahaka izao izay nahazoana ny fahaleovan-tena dia aleo tena zavatra gasy kolotsaina gasy no entina manamarika izany fetin'ny fahaleovan-tena. Dia tarika anankiroa mpifanandrina zany no manao eto androany avy any Tsirabe sy avy any Ambatonapôka any dia manaja foana n'izay le hoe sotoaviny izay amina resaka hira gasy, ao ny kabary, ao ny hira izay feno anatra, tena tsy misy ny fampiasana ny atao hoe teknolojia moderna na micro fa dia tena ohatrany hoe eny akianjana hira gasy izay no tena hoe entina manamarika le fetin'ny fahaleovan-tena eto Alasora. Ny fanamariana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena no mifarana hatreo fa ny fitakiana ny tena fahafahana kosa dia mbola mitohy ary andraikitry ny tena malagasy. Fotoana iarahany-drehetra mifaly eto androany mbo-pionana tsy ny asiana mividipidirana fa miezaka ny commune ny mitady ny entimanana manentana ny olona amin'ny fandoavan-ketra mba hisiny ny fialam-boly tahaka izao sy ny fifankahitana amin'ny fotoana mahamety azy tahaka an'izao fotoana ny asaramanitra izao. Mbola manana hatramin'ny 10 ny volana Jolay isoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana ny olom-pirenena. Mila mandray andraikitra ny malagasy rehetra feno taona azahoany tena fahaleovan-tena marina ho an'ity firenena ity sy ny isa-tokantrano. Mandolika amin'ny tany ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao mahalona ny fiasaranana iainana amin'ny andavanandrom-piainana. Mandeha anjambany ny ankamaroany mitady izay arapaka isanandro ny mpitondra etsakila ny tao mitazapotsiny ary ny fiarovany sezany aza no hita fa mamaky azy. Javandre Maefa sy Andry Rakoto Malala. Tsy fandriam-pahalemana, vidim-piainana miakatra, telestage, kolikoly, tsy fahaiza-mitantana amin'ny lafin-drehetra. Sombiny amin'izioga mpitindran'ity fitondran'ity ny vahoaka malagasy avokoa izany. Tsy mahasana amin'ny filana amin'ny andavanandro an-tokantrano intsony ny karamaray sy ny isam-bolana. Ny tsena ny asa tsy maharaka, ny vola miditra isanandro mihena izay tsy izy. Tsisy mpijery mihitsy. Aza mijaly be ilay vahoaka amin'ny sosialy. Raha resaka jiro kosa ny zoko, jaly be mihitsy amin'izao. Ny mpalemana io koa amin'ilay jiro koa ilay tapaka dia izay mahita eo mahatonga ny leso. Vao maizimaizina dia fa tsy milamina ny tanàna. Nahirana indrindra dia ny ara-tsakafo. Izay zao no tena hitako hoe manahirana ny olona tsirairay. Jiro koa etsy andaniny, jiro koa tena enjana be ilay jiro. Tapaka foana tsy mijanona nefa ilay vola misondra be isanandro isanandro. Tena atao midangana ary ilay vidina jiro nefa ilay jiro tapaka foana. Fa lipalemana izany moa dia tena hoe tena gagana mihitsy ny satria izao vao tapaka ny jiro dia tany mpangalatra ny jolany inona dia fa tsy zavatra vaniny mihitsy ny amin'ny fiainana. Totongana ny sosialim-bahoaka. Raha ohatry ny analo izao dia mandeha miasa ihany nefa ohatry ny tsy hitako hoe makaiza
mandray karama ianao fa tsy hitanao zany hoe inona sy inona vita an'ilay karama dia zay raha ohatry ny eny ambanivohitra aloha zao dia tena manjaka ny fandriam-pahalemana. Misy ny alabotry, misy ny vakitrano sy ny fanolanana isan-karazany ireny. Any amin'ny zavatra tsy mahamaika sy tsy lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka hatrany alohatreto noho imatimatisan'ny mpitondra ankehitriny ary hodiny tsy hita ny fahantrana mahazo ny malagasy. Fanteraka resabe teto amintsika ny fanavoazana natao tamin'ny lapan'ny Manjakamiadana atao anatin'ny andro maromaro lasa izay. Ankoatra ny fianakaviamben'ny Andrina ny fiombenamben'ny ampanjaka eto Madagasikara dia nivoaka tamin'ny fanginana ihany koa ny avy ao anivon'ny fanjakany Merina Atsimo Vakinankaratra. Angadina nanana sy vinahitana tamin'ny fananganana ny rovan'Antananarivo izy ireo ka milaza ny hosarotiny amin'ny fikitiana izany. Miompeo izy ireo fa mila averina amin'ny endriny teo aloha izany mba tsy sy ozina sy ny zavatoza mety hitranga eto Madagasikara. Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Nanana anjara ry azo lazaina fa angadina nanana tamin'ny fananganana ny rovan'Antananarivo ny fanjakany Merina Atsimo Vakinankaratra raha nambara ny loham-pianakaviany ity fanjakana ity. Tao amin'ny fanjakana izy ireo avokoa no nakana ny ankamaroany ireo fitaovana samihafa ka nambijoro ny lapan'ny Manjakamiadana. Mampatsiahy ary entitra ny filazana izy ireo fa tsy azo ekena ny fikitiana ny lapa amin'ny endriny teo aloha na ny anatin'izany na ivelany. Tamin'ny fotoana izay nananganana ny rovan'ny Manjakamiadana dia nisy akora vitsivitsy izay nalaina tany amin'ny faritra Merina Atsimo. Eo zany ny ambora, saika tapahana avokoa ny ambora tao zany, fototra efatra sisa amin'izao fotoana izao nitavela ho Atsimokely Betafao nisy an'izay toeran'izay, fa ireo hazo ambora ireo no nanaovana ny rairain'ny tafo tamin'ny rovan'ny Manjakamiadana. Nisy talohan'izay moa zany efa nisy ihany ny ambora izay nalaina nanaovana ny lapa sasany. Dia nisy ihany koa ny sokay izay nalaina taty amin'ny faritra akaikina Tanyfotsy izay nandrafetanareo rafibato rehetra hita teo amin'ny lapan'ny Manjakamiadana. Misy ampahany ihany koa zany tao Ibity fa ny hitandry zareo hoe mafimafy kokoa ilay aty Tanyfotsy kanefa vitsivitsy. Dia ny tany Ibity izay somary malemy kokoa no ilay aty Tanyfotsy kanefa betsaka dia tany nangalana azy. Misy ihany koa zany ny solaitra izay niraisina teo amin'ny sisin'ny faritry ny fanjakany Merina Atsimo eo amoron'ny renirano Mania. Ireo solaitra ireo indray zany no natao tafo tao amin'io izay lapan'ny Manjakamiadana eo. No mafisy ny famitohy ary tsy tapaka ny fitondrany eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina sy ara-drazana ao amin'ny fanjakany Merina Atsimo amin'izao fotoana izao. Miompipeo amin'ny fianakaviamben'ny Andrina ny fiombonamben'ny ampanjaka eto Madagasikara izy ireo ny amin'ny antso amerenana amin'ny loha ny fikitiana ny rovan'Antananarivo izay nataon'izao fitondrana izao. Lehibe indrindra amin'izany ny fandravana ny Colisée anaty rova. Toerana masina ny rova ary fanarenana ny rovan'Antananarivo sy ireo lapa rehetra tao toy ny lapa Besakana, lapa Tranovola, lapa Manjakamiadana, lapa Manampisoa sy ny lapa hafa rehetra dia tokony manaraka ny soatoavina sy ny fomba ary ny kolotsaina Andrina. Ary tokony averina amin'ny endriny ivelany sy anatiny taloha izy ireo ary tsy ampiana zavatra hafa. Miteraka ozina sy zavatoza eto amin'ny firenena ny fandikan'izany raha ny fanamafisana izy ireo. Hatramin'izao efa mihoatra ny 704 ny ireo olona nanao siny ary mihoatra ny 400 ny olona manamafy ny anesorana ny Colisée Romana ao anaty rovan'Antananarivo. Famaraitsy kombakomba amin'ny ratsy ireo sy ny lobavambahoaka raha tsy mandray andraikitra farak'izay aingana hoe avy amin'ny antoko APM na ny antoko politika madio manoloana ny tsy fananana ny filorajoelina zoam-pirenena malagasy intsony. Izy ireo izay nitondra taratasy tena anivon'ny anteny meram-pirenena kanefa everina tsy nisy vokany akory. Avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Antokona anatitra taratasy voalohany teny amin'ny anteny meram-pirenena ny 20 jona teo. Miantso ireo solombavam-bahoaka mba handray andraikitra amin'ny fanesorana ny filoha mitondra ny zoam-pirenena frantsay ny antoko politika madio. Teboka roa ny votoatin'ny taratasy nalefa. Voalohany tamin'izany ny fiampangana ny Andry Rajoelina eny amin'ny HCZ na ny fitsarana ambony. Ny faharoa kosa ny fangatahana fanazavana eny amin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mikasika ilay andininy fa 470 ao amin'ny lalam-pandrenana. Mifandraika amin'ny fizakan'ny olona mirotsaka ho filoham-pirenena ny zoam-pirenena malagasy.
ny alarobia teo izy ireo no niaona tamin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Razanamaso ka toy izao ny valiteniny. Zany hoe mbola mila ampidirina anaty lahadinika iny fangatahana iny zany ahafahan'ny solombavamboaka manao safidy. Kanefa izay fotoana izay zavatra izay dia tsy maintsy ao anatina session ordinaire. Nampatsiahy ihany koa nefa ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoe izahay izao izy efa irava, zany hoe efa manakaiky, efa madiva hifarana ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena. Dikan'izany zany hatreto aloha zany raha amin'izao fotoana izao dia mbola tsisy antenaina aloha raha ny valiny iny taratasina iny fa miandry session ordinaire manaraka indray. Tsy mbola mijanona teo ihany izahay antoko politika madio fa nandeha nametraka ny kopy na ny dikan'iny taratasy voaray tao amin'ny anteny miram-pirenena iny teny amin'ny HCJ dia nambaran zareo hoe tsy mbola compétence an zareo iny taratasy iny, zany hoe nolaviny aloha satria tsy maintsy avy ao amin'ny anteny miram-pirenena no mandefa an'izany fitoriana izany. Mila mijoro araka izany ireo solombavambahoaka manatanteraka ny asan'ny fitianan'ireo vahoaka azy. Raha toa ny solombavambahoaka tsy manana an'izay initiative izay ary tsy afaka mihaino an'izay antso ataonay antoko politika madio izay dia raisinay tahaka ny hoe silence complice. Rava ny asin'ny Madagasikara, tsy tokony ho avela-mora ireo rehetra ny raitsin-kombakomba tamin'izao fanimbanana Madagasikara sy ny malagasy izao fa andraisana fepetra entitra siaingana. Isan'ny ambeti-tenin'ny antoko politika madio hatrany hoe ireo rehetra mizaka zom-pirenena afaka ohatran'ny malagasy dia tsy tokony ho afaka hirotsaka ho fidiana amin'ireo fifidianana rehetra misy eto Madagasikara. Farampitso sy raha afaka pitso ny fotoana voatondro anatanterahana ny fiainana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna Entsimbazaza raha ny fandaharam-potoana nivoaka farany nojerena. Manamafy nefa ireo solombavambahoaka sasany fa mety tsy ho raikitra indray ity fiainana ity. Germain Menjanahary sy mbola afa-tsara. 17 sy 18 Jiona no daty nomeny ireo maro anisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena anatanterahana ny fiainan'izy ireo amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Raha ny fantatra nefa dia samy namonjy fety any amin'ny distrika ny aviany avy ireo député ankehitriny ka iny ny mety tsy fahatongavan'izy ireo eto Antananarivo rampitso indrindra fa ny solombavambahoaka maro anisa izay nangataka ny fanemorana ity fiainana ity. Ankehitriny aloha zany dia ahina ny hoe tsy fahatongavan'ireo solombavambahoaka namana rehetra indrindra ny avy any amin'ny faritra lavitra ivelana Antananarivo satria tsapatsika fa sy fantatsika fa androany amin'ny fahakalazana ny fetim-pirenena azy dia any amin'ny renivohitry ny distrika avy ireo solombavambahoaka no mankalaza an'izay fetim-pirenena izay. Noho izany dia ahina zany ny tsy fiatrehan'ireo solombavambahoaka ao anatin'izay fiainana amin'ny gouvernemanta izay. Asa moa na nokajiana ao anatin'izay mihitsy ny vanim-potoana anaovana an'izay fasafasa amin'ny gouvernemanta izay fa hatreto aloha dia azo lazaina zany fa mety tsy ho tomombana izay fiatrehan'ny solombavambahoaka andreo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta. Laha dinika roa ny tokony miandry ny député manomboka rampitso eo ny fiainana amin'ny gouvernemanta fa eo ihany koa ny raha mahavoasaringotra olona ambony miisa 7 angatahana fankatoavana mba ho alefa eny amin'ny HCJ. Efa ela no nandalo teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny fandinihana an'ireo atota taratasy an'ireo tompony andraikitra ambony izay tokony andalo eny amin'ny fitsarana avo na ny HCJ zany. Ankehitriny anefa dia tsy mety ho voadinika hatramin'ny farany foana zany atota taratasy zany ary tsy misy ihany koa ny fanapahan-kevitra noraisina teo anivon'ny anteny miram-pirenena noho ny filanana izay ataontsika hoe fihetrisan'ireo solombavambahoaka mandray fanapahan-kevitra manoloana an'izany fandefasana ireo atota taratasy na dossier andreo tompony andraikitra ambony mitantana teto amin'ny firenena kanefa nahitana an'izay hoe fanameloana na fitoriana ilay anivon'ny fitsarana ambony zay. Eto zany dia mbola mametraka ihany ny tenanay hoe
misy foana ve zany ny kajikajy ataony mpomba fitondrana amin'izao fotoana izao ka tsy ahafahana miroso amin'izay dingan'ny fitsarana ireo atota taratasy sy ireo olona zay voakasika andreo fandikan-dalàna teto amin'ny tany sy ny firenena ireo. Raha tsy aivina dia efa indrono na hemitra ny fiaonana teo amin'ny governemanta sy ny deputé tao anatin'ity fivoriana ara-potoana izay hatrehan'izy ireo ity. Raha toka noho ny tsy fahafenoany fetrisa ho an'ireo maro anisa kosa no mahatonga ireo raha mahavoatontonona minisitra miisa 7 tsy hoeny amin'ny hasezi andrasana ny toy ny vaovao. Fa isy fitsirena tampoka eny amin'ireo toerana filanonana sy fisotroana eto an-drenivohitra sy ny manodidina manoloana ny firongatry ny fisotroana sy fidorohana izaza tsy ampy-taona zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao. Efa nametrahana takelaka fampatsiahivana fa tsy azo idirany zaza tsy ampy-taona ireny toerana ireny. Tafiditra indrindra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy izao etsika izao. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Andry Rakotomarala. Trano filanonana sy fisotroana maromaro teny Antaninarenina, Analakely sy Soraka nametrahana tankelaka fampahafantarana fa tsy azo idirany ankizy tsy ampy-taona. Nanaovana fanentanana ihany koa ireo mpitantana ireny toeram-pandihizana sy toeram-pisotroana ireny mba tsy hivarotra zava-mahadomelona amin'ireo ankizy tsy ampy-taona. Injehan'ny lalàna raha teo ny fandikana izany ary mety hafaratra amin'ny fanankatronana ilay toerana mihitsy aza sy ny fanomezana sazy ara-bola ny mpitantana ilay toerana. Tafiditra indrindra ao anatiny ady atao amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelona izao etsika izao. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy. Izao etsika taona izao dia fampiarana ny lalàna izay fehiny fisotroana zava-mahamamo ho an'ny ankizy izay voararan'ny lalàna ny fanomezana na fivarotana zavatra mahamamo amin'ny ankizy. Mety mitarika zany amin'ny fanankatonana ilay toerana manome na mivarotra zavatra mahamamo ho an'ny zava-pisotro mahamamo ho an'ny ankizy. Ny ray aman-dreny no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanaraha-maso ny zanany. Maro nefa ny ray aman-dreny tsy mahavita izay fanaraha-maso izay intsondry noho ny fasairanana amin'ny fitadiavana. Ankoatry ny ray aman-dreny dia anjaran'ny mpanabe eny anivon'ny sekoly ihany koa no manentana ny tanora sy ny ankizy tsy hiroboka amin'ny fisotroana na ny fidorohana zava-mahadomelona. Fa tsy mbola niva hatramin'ny androany ny resaka aditany mampifanolana ny ben'ny tanàna sy ny foko Atandroy ao anatin'ny distrika ny Tsiromandidy. Efa nahazo grosy ny foko Atandroy sainga laza ny fitsarana ao Tsiromandidy fa tsy matapaka ny raharaha. Misy fampiantsoana vaovao indray nefa eny anivon'ny fitsarana ny 17 Jona ho avy izao. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Ny tokony ary ny lanja sora-baventy ny foko Antandroy teto Tsoroany Mandidy ny farany herinandro teo manoloana ny ady mampifanolana azy ireo amin'ny ben'ny tanàna. Ny laza ho tsy maefa ity raharaha ady tany ity ny fitsarana ambaratonga ny voalohany teto Tsoroany Mandidy. Saingy efa nahazo grosy ny milaza fa tompony tany. Nanome fotoana ny rotota ny fitsarana ampiakarana andrara, saingy gaga izy ireo fa nahazo fampiantsoana indray ny talata 17 Jona izao. Dia aminay le izy somary hafahafa ihany satria ngamba ny azo itenenana an'izy hoe délit de justice, on ne peut pas juger une affaire deuxième fois même affaire. Zany hoe tsy misy zavatra anankiray zany, zavatra anankiray ray ihany itoriana io olona indroa miverina misesisesy eo amin'ilay toerana efa niteny fa tsy mahefa le raharaha. Milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany ireto solotena ny foko Antandroy ireto. Miantefanao kely Andriamatoa mera ny fagnontenena. Inondray no tadiavinao aminay ty foko Antandroy. Amorianao vahoaka magnodidi ny faritry Bongolava. Hiady aminay. Hitondra revo izahay lanzainao mitondra revo mitondra famaky nefa ianao zao sanga ny tanàna be ny tanàna olo tokony anao no hagnanatsy ty vahoaka andesinao ato nefa ianao no mitariky vahoaka ampifady poko ampangorohoro tanàna Tsiromandidy ty. Tsy menay Andriamatoa be ny tanàna ny tany ray aman-dreninay na inona mitranga na misy raha mandriaka aza eto Bongolava fa zay zavatra takinao tsy mampaninona izany fa tsy ho tapitra ho matinao ndray mandeha daholo ty tandroy rehetrarehetra ty. Ary ok zay fivarotana tany misy be ny tanàna ampy zay ho an'olona tsy mamaly anao dia mety fa tonga eto aminay kosa ianao valinay ka tsy ampiororonao zahay androany ianao miala teo rehefa naloha amin'ny vahoaka. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha hatreto sy mbola nahainoana valiteny avy eo anivon'ny kominy Tsiroany Mandidy.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity resy tosika ary niala tany Rosy ny sabotsy lasa teo ireo vondro tafika Wagner ny filoham-pirenena Belarus no nanelanelana teo amin'ny filohan'ny vondrona Wagner sy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine natongavana tamin'izao fialan'ny Wagner tao Rosia izao fahampitehana maro moa no hita tao Rosia nandritra ny fidiran'ny Wagner tany antoerana onjalalaina ranevy manana sy mbola afa-tsara. Efa niala tany Russia ireo vondro tafika Wagner tariny Evgeny Prigojine nisy sabotsy lasa teo. Iray andro araka izany niokony Wagner nanohitra ny filoha Rosiana. Natratra 5 nidaroka bomba nataony Wagner nisy sabotsy lasa teo. Trano 12 teo eo ary lalana iray alina metatra toradroa mahery no simba nandritra ny fikominana nataon'izy ireo hoy nambarany manam-pahefana tany an-toerana ho Malelahady. Mampiseho fisaratsarana misy eo amin'ireo mpanohana amin'ny Vladimir Poutine ity zavanseho tany Russia nisy sabotsy lasa teo ity. Zany hoe fanozongozonana ny fahefana Rosiana. Ny filoham-pirenena Belarus Alexandre Lukashenko nanelanelana ny Vladimir Poutine sy Evgeny Prigojine natongavana tamin'izao fialan'ny vondro tafika Wagner tany Rosia izao. Nanamafy ny lehibe ny vondrona Wagner fa dia be ampilaminana ny saika ataony fa tsy kanangana-panjakana velively akory. Ankoatr'izay dia mbola mitohatra ny fanafiana ataony tafika Rosiana ny Ukraine. Ny tombo 5 ireo olona maty tany Kiev ny sabotsy teo vokatry ny fanafiana nataony Rosia. Manoloana ireo fanafiana ataony tafika Rosiana dia nangataka fiaramanidina piady sy misila aingam-pandehana amin'ireo firenena manohana azy ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Ny fandarana aona marina tahaka ny mahazatra sy ny fandarana Global News raha ny fandarana dingy ireo ny fandarana arainao aorian'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao aorian'izay kosa noronan-tsara indray miseho mitondra lohateny hoe Assassin Club ny sampana fampalalam-bavao dia misaotra anao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.